Zao moa zany dia fanohizana ny hetsika efa fanaonay isa-taona ety amin'ny boriboritany fadimy ka taorian'ny fandoavana ny latsakemboky ny FRAM teny amin'ny EPP ho an'ireo olona tena sahirana dia nizarany fitaovam-pianarana indray zay ka ny zarainay tamin'izany dia ny cartable, ny cahier, ny crayon de couleur, ny ardoise, ny stylo sy ny sisa zany hoe fitaovam-pianarana feno no nomenay. Dia eto koa dia manambara fa misy tsena misokatra ao ambony rary ka amin'izany mirary dia mirary tokoa ny fitaovam-pianarana kanefa misy zavatra takinay amin'izany dia mitondra ny fanamarinam-ponenana ny tsirairay avy manamarina tokoa fa eto amin'ny boriboritany fadimy no mipetraka mba hialana indrindra an'ireo mpanararoatra ny zavatra toy ireny. Ny tanjonay moa zany dia mba hoe farafaratsiny mahay mamaky teny sy manoratra ny mpianatra fa tsy ho ambakain'ny hafa akory satria tsy mety tokoa ilay manao kely tsy mba mamindra fa tokony mena fanantenana foana izy ireny.